Tompoko lasy tompoko vavy ajaina dia faly tafaraka amintsika indray amin'ity takarivan'ny alakamisy ity ianao ny tokantrano tokoa no saina anaraka hatramin'ny farany ny fampalalambo vao ito amin'ny fahitalavitra ma-TV hatramin'ny farany mahaliana ny maro ary mbola mitana ny sain'ny mpanaraba vao ny tontolo politika amin'izao fotoana izao. Rahampitso tokoa ary no hanainga ho an'i Dar-Es-Salaam renivohitr'i Tanzania ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina io ny fanampim-baovao azo avy eo anivon'ny fiadidinana ny tetezamita ny mikasika ny famahana ny krizy misy eto amin'ny firenena moa no tena antony any toerana izay ihany koa no antony fihaonan'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina miaraka ny filohan'i Tanzania. Rahampitso amin'ny valora maraina no hanainga ho an'i Dar-Es-Salaam renivohitr'i Tanzania filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Fihaonana izay nangatany ity filoham-panjakana malagasy ity tamin'Andriamatoa Jakaya Kikwete filoha tanzaniana tamin'ny fahatelopolo volana novambra 2024 lasa teo no antom-pisian'ity Rahampitso ity araka ny fanazavana ny fiadidian'ny tetezamita. Araka ny fanambarana avy amin'ny fiadidian'ny tetezamita hatrany dia isahana ny famahana ny krizy eto Madagasikara ity fihaonan'ny filohan'ny tetezamita amin'ny filohan'ny tanzaniana izay filohan'ny troika misahana amin'ny politika ary mifandriam-pahalemana eo an'indro vondrony sadek. Raha ny fanambarana avy amin'ny fiadidianan'ny Republika Tanzaniana dia nanambara ny filohan'ny Tanzaniana Jakaya Kikwete omaly fa manana didiny andresy lahatra ny filoha malagasy dia ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha miaraka manana ny tenany mba tsy hirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena. Omaly tokoa dia nanambara ny fisitahany amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 ny filoham-pirenena teo aloha miaraka manana. Hatreto dia mbola tsy fantatra hoe ahoana ny hevitra ho tohanan'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina mandritra ity diany any Tanzania ity. Raha ny vaovao fantatra kosa dia ilaza ny andindininy amin'ny diany io ny tenany amin'ny fanokanana ny kanja filalaovam-baolina lavalava amin'ny sabotsy ho avy izao.